Zanak'olona izao Yvon na fantatry ny maro amin'ny hoe sareraka miarabanao sareraka mivahiny tampotampoka ary mivahiny ao anatin'ny ameny eto amin'izao Antsifa. Miarabanao namana Ralbert, miaraba ihany koa ny teknisianina miara-miasa aminao indrindra isika mianakavy mpiaino ny radio Antsifa. Ny hoe lirandrena tenaina Oniprano misana lafiny teknika nasanantsika rehetra ampanajana io tokolasy tongovavy no hiaraka aminay ao anatin'izao dinidinika izao Andriamatoa Randria Zanak'olona Yvon tonga dia atsoika hoe sareraka angamba ny tena metimety koa satria izay no anisan'ny mahasarika amin'izao hevitra izao sareraka ohatra mahatsiaro an'ilay hiranao hoe voatery resaka aminareo tsirairay toy izao sareraka fa misy inona tokoa eto amin'ny firenena sareraka. Ny raha lazaina tsotra ny marary ny mpiray firenetsika ny androtoko ny firenetsika raha kofa ny valala isika andehanao fifidianana ny fanimbazimbana ny fiandrianam-pirenena me mahazo vahana inona zany ny lalana ombantsika andeha hivarotra fanahy ve isika asan'ndrazatsika ny laza hoe ny vola fitady ny herim-po fanary fa tsy mbola nisy razana nanafatra hoe fivarotra ny fanahy na fivarotra ny Madagasikara na fivarotra ny Malagasy. Ny zavatra tsapa zany ankehitriny dia zao hoe inona loatra ny tena tadiaviny reto fianakaviam-be iraisam-pireneny reto. Raha ny tena izy tany am-boalohany ataovy marimaritra iraisana ina moa consensus inclusive zay foana no vozona sy teto Marimaritra iraisana tsy fanavahana zay foana no vozona teto tonga amin'izay le hoe hanaovana ny fifidianana dia tsy ekenandray le marimaritra iraisana le inclusive le tsy sy ny fanavakavahana fanavahana diozy aho hoe sao dia mbola tsy hitany hatramin'izao ny atao hoatara malagasy fa zao ny fahitako azy tadiditsika tamin'ny mbola kely misy ny atao hoe tompony baolina manao baolina tsika dia le tompony baolina no mitondra an'le baolina rehefa tsy pasivana baolina le tompony baolina na tsy mena tsy mena baolina ho vonony arak'izay mahafinaritra azy dia entiny mody ny baolina tsika nefa firenena manana ny fiandrianana za maha olo-pirenenana indrindra zay nitondrako efatra taona sy nandehandehanako eran'ny Madagasikara nandritry ny 20 taona ny asa nanerina ny Madagasikara amin'ny asa fivelomako entreprise za dia miteny fa raha vola hanaovana fifidianana ka tena tapa-kevitra tsika mianakavy tsy mila nahariary amin'ireo akory ary fa zay ohatra manaitra any teny sareraka hoe misy le tsy varotra ny fanahy tsy varotra ny fa misy tokoa ve le mivarotra ny fanahy sy ny tanindrazana amin'izao fotoana izao maninona moa tonga tsorintsika tokoa le resaka hatramin'ny voalohany tadidinao tsara angamba ny namana Ralbert hatramin'ny voalohany hoe andao alamitsika ity ato atokantranotsika dia rehefa tsy mahatsindry tsy mahazo vahana dia atsovy ny communauté internationale efa nisy fotoantsika teto efa sakeroso tamin'ny fifidianana hoe ny communal alefa aloha dia nisy amin'ireo mpanao sonia ny feuille de route zay lazay njaratsiraka moa feuille de déroute feuille de route ireo mpanao sonia ny feuille de route ny azakazaka nandeha tany Afrika hoe tsy ekenay nisy ny communal nefa ireo mpanao soniny feuille de route reo matahotra ny tena fifidianana tena le avy any fotony praitsy kombakomba reo amiko zany hoe volongita amin'ny fandray tendro amin'ny fivarotana ny harem-pirenena amin'ny fisandana ny fanahiny gasy ny safidiny gasy fa lazaiko anao fa ny atao hoe mpanao politika hitondra tanàna anankiray na firenena iray dia hoe aleo mitondra vahoaka organisé vahoaka mifamatotra sy mifampifeh
toy zay hitondra vahoaka amin'ny savoritaka nandritry ny 70 taona tsika voarava ny première république roa taona tao anelanelan'izay ihany tsika nisaika niverina mba handeha amin'ny laoniny mbola nisy piedidy mako taloha de olobe no nitendrenao piedidy tany amin'ny le mpitady karatra sady olona toteny faneraseranin'ny vaza colon sy ny malagasy de nitoizina tao amin'ny première république teo zany nisy lohany ny tanàna fa nandritry ny 70 taona io tanàna rehetrarehetra io tsisy lohany ararao ty am'izay ny gasy fa tsisy lohany isa tanàna zay ne ny zavatra miseho zao hitanao ankizikely jiolahy manompa ray aman-dreny tsy hitatika zay atao tovolahy manendaka vehivavy tsy manao ina moa ty izy manolana vehivavy indray eo ambany masotsika tsy hitatika zay hitaraina ny polisy lavitra ny gendarme lavitra raha ny ambany voatra any zany amiko zany raha tena ty tanindrazana marina ty hanavitra anyty tsy andaniana vola firy asio lohany aloha ny tanàna zay mahamaika io zany mahatonga hoe maika be hampandeha amin'ny resaka amin'ny pray-firenena amiko efa nampidirin'olona amin'ny laboratoire atsika nandritry nanomboka 82 telopolo taona zay ty le banque mondiale le FMI 2012 tamin'ny herintaona 2013 raika amin'ny 20 taona zany tsika natsofoka ao amin'ny laboratoire inona no andramandramana amin'ny reto gasy reto atao ahoana reto mena imo kely mena asa tana maro mba ampitsipozipozy azy fa tsy amin'olona azy ho faty fa ity zavatra ataony zareo ty ity zavatra miseho ty ahoana ny faminony reto ka za zany namaika androany io iantson'ny pray-firenena amiko aho io zavatra ataony communauté internationale io anosika atsika ho any amin'ny laboratoire zany hoe ho vonona ny malagasy tsy laboratoire atsony fa laboratoire tsy izy no amonony mivatana fa jereo tsara misy mampanofa basy ato misy manambasy ery sy ny rehetrarehetra ny olona efa mitapia tena mialatsiny tapy amin'ny fitadiavana tsy pazana basy fotsiny reo hoe tsy firy ranona fa haka ny arenay aty tsy firy ranona fa zao amono tokoa nefa le hainao namono tsy azonao le arena fizy ny andeha hitavana azy izy mpanome basy izy mpanome io hoe resaka asan'ny jiolahy tsotra ve le sansy reraka io hoe ampidirina any anatin'ny abattoir tsika mena basy sa resaka tena hoe ady guerre civile mihitsy ho préparena io satria zao za de miprévoir 2002 à la puissance enina io aiko reo candidat reo mba tsy ilazako hoe tena aiko reo candidat reo fantatro ny passehan'ireo candidat reo tsy teny zavatra maro fa misaoran'Andriamanitra sika raha mahita pahatelon'ireo anaiky resy any amin'ny circonscription zay azahoany Antsasamanila dinio am'izay zay ne Burundi zay ne Somalia zay ne Rwanda rary ny raha nyrazantsika tany amin'ny 47 sy ny zokotsika tany amin'ny 47 no teny hoe fitiava-tanindrazana fa isika zao tsy fitiava-tanindrazana ny tokony hirahiraitsika fa fitiavana ny pray-firenena atao ahoana reto pray-firenena reto tsy manana fotom-pivelomana azo antoka mora vidy izy reto ahoana moa ny tsy anetsenao namana Ralbera Michel Ralbera ahoana ny tsy anetsenao zandrilahy zaza mota 12 taona vehivavy lehilahy viraviraina afrikanina sinoa inona eny fa nany pray-tanindrazana ary vola 50 000 25 000 10 000 100 000 amiko fanany eny namidy zany